Monsieur le directeur. Reto fa to hoe menany seny famatsiana ena ato amin'ny hôtely. Marina zany. Tsy resaka hôtely ihany fa ny resaka restaurant mihitsy ray manontolo. Dia ahoana fandraisan-dahatra amin'ny Raoelina sy Madame zany? Ka sy aloha hoe miditra ianao aloha raha resaka an'izay tsika sy ianao. Ndao ary. Kirana misy raha tofa? Fantatry ihany sotroko ry Patrika. Itondray misy kiratra e. Dia asivo glaçon miaraka aminy. Bien tompoko. Cristal koa letra e. Varay to. Misy an'le sigara fokako iny ao. Dia ray bake amin'le sigara misy raha tofa. Bien to. Tsaka loatra zany sigara foko zany. Voanko andro vidrafitra kely dia lasa azy. Hitako hoe mitombona tsara aloha raha hoe anao miasa saina be eo amin'ity sigara ty. Ka mety arary any amin'ny farany. Sy raha tofa. Ny olona tsy ampy sakafo anie no marary amin'ny sigara. Asa aloha. Dia hoe sanatria ve hoe ianao? Sotra kosa. Anakoroa. Azy io letra e. Afinao. Manda. Dia mety amaha-olana tanteraka amin'ny famatsiana very sy ny fanomezana ny Patrika amin'ny fitantanana? Patrika mihitsy ngery neny nanolo tena tamin'io e. Fomba hoana ary ny tsy avy tany an'io izy neny. Zany. Hafahafa ihany le izy amiko ka raha ny fahitako azy mantsy dia tao amin'ny Raoelina mihitsy ny fototry ny fahadisoana dia mbola Patrika ihany ny tendrena ahitana ny famatsiana. Zany dia ozy izy zany. Dia mety ho Raoelina ve mety ho fototry ny fahadisoana e? Faranja ve azonodiny tsy mahita fa Raoelina daholo anie manendry an'ireny mpamatsy hôtely ireny e. Misy kopaka sasahana mihitsy amin'ny zareo hatramin'izay. Aza manao an'izany kosa neny to e. Sarotra be nge manendrikendrik'olona amin'izao e. Dia hoy aho aminareo hoe tsy misoratra eny amin'ny andrina ny ara-tsi-panahy. Izaho aloha tsy matoky an'i Raoelina e. Efa vitany amin'indro zany na. Efa nomena an'i Patrika nge ny fitantanana e. Inona indray moa? Dia izay nge nataoko hoe tampina mihitsy ny masonareo e. Fa iza moa Patrika? Tsy zanaky Raoelina. Eo indrindra ny hafetseny satria hita ny fahavanambanana amin'ny aray ny Patrika dia Orneny toa. Olona matotra ane ngata le iny e. Zay aloha e. Raha tsy zany nge tsy androso io hôtely io e. sy tetika daholo zany e. Aza dinoina fa Raoelina anie ny tonga amin'ilay atao hoe mpiandro amin'ny vola vita e. Tsy tompony fa mpameron-doha. Tsy maintsy manao hafetseny izy. Sady tsy misy olona mitantatra ho an'ireny le zafy zany reto a. Zany ve fombanareo ato amin'ity hôtely ity ry Patrika? Ry an'la ve zany? Mandalo any bloc la rehefa hariva. Ela loatra zany. Mandalo sy mametraka démission. Dia raison manda ny karama. Tsy mila ola piasa mitavozavoza. Ale! Lasa ialany ty e. Lasa letra izy. Panda tapitapy ziny e. Ny sainy dala lasa any amin'ny lui izy any. Ohatrany. Ary manao kitoto daholo ene zany ny mpiasa rehetra ato amin'ity hôtely ity e. Aiza kosa e. Tsy azoko. Ny sakafo a saika nanala baraka. Ny mpiasa manao kitoto. Dia inona koa ny manaraka? Ka zany indrindra anie monsieur Radofa ny resako tanàna ny famatsiana ato amin'ny hôtely. Za kosa aloha tsy anaiko hoe mikaro ny manao ny ataony ariko ny saka ny voatapadramo. Zako tsy anaiko mihitsy
fa tsy maintsy hitako nanao an'iny resaka iana misy voavary marina tandreny fa tsy azo aparitaka ane zany resaka zany ozy raha oelona ka raha oelona ihany ane mahatonga an'izao e zany e tsy manao anse hoe miaro ny raha oelona tsy fa le zavatra tony sy any ambadimbadika any mba tandremo ihany tsy adala kosa monsieur Ratofa misy foana ane tsy ambaratelo ny asa misofina maheno a tsy mitantara masy mahita moa de efa fantatro ihany ka azo hitokoisana am'izany sy atsangako mihitsy ny tanako e mahampidiny ny tanany zavy aminao monsieur Ratofa ty tantara hoe nisy zariny Claudia tanenitsy hay mo i Claudia avancé a fa samy olon-dehibe koa ne na zako na hainao na i Claudia koa azy samy manana ny fiainana e eny e samy manana ny fiainana mazava loatra fa ny tiako antanina se ise moa zany no mitantana ny vola am'le andraikitra vaovao sanony se io azafady tompoko tsisy hidira amin'ny Patrick zao ny raha nyfantatro de tsotra mitady olona azo atokisana mitady hoe aizany misy entana tsara ataoko ny fotoana hoe rovina ny livre zao zay ihany ny amin'ny fantatro ny resaka araboly zany e am'mandy zany ko tsisy hidirako eny e tsara aloha fanapaha-kevitra reo fa ny fanatanterahana azy no azy mariny zany fa masaky angataka faveorakely aminao monsieur Ratofa jinona ndray resaka momba ny atao am-piasana e tomobile raha mety maninona moa fa tsy zavatra ohatr' zany nga manilaiko anao fa resaka hoe kelikely no zany eny e efa fantatry hoe mila zavatra fa inona le zavatra ilainse tena mila portable monsieur Ratofa mihitsana le zany volinao zany ry Claudia e mihintsana mihitsy ho izy ty le miovaova champagne koa nga mba mahatonga an'io e nenareo zay hitandramana daholo ka zary fa mba hoanao a fijeriny eny anara mba ohatra zao ndray voloko mety ho tsara mety ho tsara sa tena tsara e enao rehefa antaniko de zany foana ory Claudia zao lokon'akanjo zao tena mety aminao mihitsy miteny aminao nefa hoe ratsy zao de tsy ho tianao indray zany endrary neny kely mahay mandresy lahatra ka marina ne zany e tsy azo atao mandratra olona misafidiny tsy azonao atao no niteny amin'ny namanao hoe ratsy tare koa mivadinao na de hitanao aza fa ratsy le izy de me tsara velatsy zany amikokinina no fa iza miaina tsotra fotsiny zany fa misy resaka tiany eny atao amiko velo sa ahoany zay vady mihitsy ry Claudia manana resaka atao aminao fantatrao tsara fa tsy mbo mitenareo zay raha tsy anton-javatra lehibe ka inona ro zany aton-javatra lehibe tianareo mivady tenenina amiko e somary maikamaika ihany ko mantsy ka mahazava-dehibe azy de aleotsika samiaka toerana iresaka amizamina na de maika azy ianao inonareo reto ny portable zay izy moa monsieur Ratofa tsy kely tsy lehibeko portable portable nangataka taminao koa nga mialo sy miora raha tsy manam-bola aloha aminareo reto de ho sahirana mihitsy marina ka tena ilaina kosa ane re portable monsieur Ratofa am'le asa tsy mety tsika ao ampiasananao de efa vitanao daholo ny commande avisy avanana rehetrarehetrako fa mba magaga amse de zao manana portable koa nga zany mpivarotra legioma zany tsy resaka legioma ihany monsieur Ratofa mana ohatrany hoe ny grossiste ny boisson makato ampiasana azy ene tsy maninona zany fa jero manda de vitana portable ray ilaina atao amin'ny hotely keo ane zany mety mihitsy zay fa ohatrany hoe zay zany zay zany garçon tenenko eo ny chauffeur asy vovoaka ny tomobile ka tsy aleo ve monsieur Ratofa za ihany mampiasan'le telefona
mba milaina koa ny confidentiel anatin'ny telefona sady sao dia anao vantralakapirara koa ny telefona koloza fandisone zany resakitsika se zany Patrika tena mifanaraka tsara zany monsieur Radofa miantso ahy ianao amin'ny telefona mikankolody aingakaingany ianao sa tsy mety asa ny andovana izy menakava amin'ny fitantanana ny nofo hotelina mihitsy eny tena tete andrahoelona reto e dia manaova zany mody miady izy zany ozy zanina zay indray nareo sy ny hevitra taingana hevitra taingina hoana sedra marina nge zany lazay ny totoanao zany karaha tsy adalo monsieur vahoelona fa mantenao maso ny patron fitadaboteranao amin'ny Patrika ane zavatra tsy zana fa zazany tezainy mbola kely tokoa ianao sedra tsy fantatrao mantsy fa nisy mivery tombontsoa amin'izany ianao io a zay indray ne toso vinavinany hita mihitsy anao mbola tanorana dia nento azy manao hevitsokona mba fantatrao moa fa imanda mihitsy ane tena saboteny amin'izany ahoana tsara hoe zany na sabotage ahoana ka matahotra vahoelona sao lasa manda ny toerana dia tonga izy dia hovery finanana dia meny amin'ny Patrika ka mbola isa daholo ange mitantana ny lafi ny arabola ary nento e angaha kosa moa tonga dia hoendahana aminao indray mandeha io resaka io ny manta raha tsy mailao ianao a dia ho hitanao zany atao hoe matoritoriana terako ena dia lazao ny sedra indray fa resaka mpanasa lambany ahy dia raha maro ny sandrasay zany zany iny natao manta dia atao hoana ny fiady amin'ny monsieur Rahoelona tsy lasy zandrina eny a tsy maintsy miady hatramin'ny farantsika tsy haineny ve fa mbola misy fitenenana hoe raha maty amatesa raha avako e ina ny tokony atao raneny amin'izany ary inona moa zany zavatra nataonao tao amin'ny Baron Radofy zany Claudia inona moa ny tokony hamaliko anareo amin'izany amin'ny fomba ahoana moa tsy ahitany madame Virginie anao amin'ny Baron Radofy sendra mba adino ny ara fa zany hoe secrétaire de direction Radofy ny asako e eny e tsy nanatro maso zay fa raha nyresaka madame Virginie aloha dia ohatrany tsy dia tsara loatra ary enjana mihitsy nge ho ny famalinizako fa dia aveo afero andro zany marina ny ianao fa misy zavatra tsara ho fantatra kosa nefa na izany aza hoe sary-piaritra hoe madame Virginie iza moa tsy malala an'izany eo ihany zany fa ny tsy fantatrao dia manatantara ratsy Radofy sy Virginie taloha tsy dia misy raharaiko loatra indray aloha ny amin'izay eny e tsy raharahinao fa noho ianao mifanerasera kaiky amin'ny monsieur Radofy amin'ny maha secrétaire de direction anao dia tsara raha fantaranao fa miala eny ka tsy zanaky madame Virginie fa zanaky Radofy tamin'ny olo kafa maninona eny e gaga ianao fa tadio tsara fa monsieur Radofy dia tompony hotelesantsika fa tsy olon'olo-paona ka tandremo kely ny fihetsika eo ampiasana mba tsy adraisako fepetra manokana mombanao ahoana milay ny telefona ba saiko tsy anaiky an'io mitsy ane raha baina tratrako tany mitsapozany tany fa nisinona indray kalme ianao dia milamina fotsiny tsy resaka aminao raha sy tantarainao anazy bon anao tsara ary zao fandeha an'le resaka teto raha bainina mipetraka teto le porte document iny za kalkalma teto niditra vany le serveur ohatrany mikropadropaka tsy haiko na hoe nahita ny Radofy sa ahoana votonany ny dala kosa ary le zavatra teto fa tonga dia paritaka teto ny taratasy miaraka tamin'ny sarinao oka lesy tena kosa fa zao ny tena grave le bandy mihitsy ndaisin'le serveur le sary Radofy amin'io modesitra tsy haiko na tesitra na hoaininy fa tonga dia roa andra zoky le bandy tenao ihany tonga dia izay vo roka izavo nahita ny sariko tsy haiko za moa voa fiaranako afabaraka fotarana faty zinona koa tomahazo Claudia kinona moa fa
tonga dia mitambatra zany ny fahavoazana. fa hoana mifamalaka ianao sy madama be izany aloha nahita n'ilay sariko e tsy fantatro aiza ny atako izay olona miditra sy mivoaka eto asa koa zay naovandraoela raha eny no misy sariko any amin'ny Ratofa fa ngamy aminao koa raha oelona nga vitan'io miahiahy fotsiny efa nampitandrina na mihitsiny izy tany an-trany oe mitataray ny tany madame Virginie tany amin'izy mivady io mifatratra ny tao amin'ny Ratofa ako